Fanalamanga, vers une vision plus verte, vous présente Zahatan. Du 31 mars au 2 avril, prenez la vie par le bon bout. Voyagez avec votre émission Zahatan à destination du Nusibe Jazz Festival. Miarahaba antsika mpanaraka ny fandaharana Zahatany ary dia asaiko isika hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany androany. Eto Madagasikara dia maro ireo toeram-pizahatany izay fanta-daza maneran-tany, fantatra raha andehanan'ireo vahiny kanefa isika malagasy dia vitsy ny mahafantatra azy. Izany moa no antom-pisian'ny fandaharana Zahatany hiezaka hitondra antsika any amin'ireny toeran-dreny na dia hoe mbola amin'ny alalan'ny sary sy ny fahitalavitra ihany aza. Any amin'ny faritra Androy, distrikan'ny Beloa iny izao ohatra dia misy toerana anankiray fanaovana kitesurf, fanta-daza maneran-tany ary saika ireo kalazy eo amin'izay taranja izay no tonga any, miala sasatra sy manao fanazaran-tena. Tsy iza moa no tiana resahana eto fa ny tanànan'ny Lavanono. Nosafidianay ho averina ho arahantsika tanaty fandaharana ity fanadihadiana mahakasika ny Lavanono ity ahafahantsika mahafantatra azy bebe kokoa sy homanantsika ihany koa hitsidika azy satria tsy ho ela dia hisokatra ny haute saison na ny fotoana fizahan-tany eto Madagasikara. Arao avy hatrany. Toerana iray mahasarika mpizahatany ato amin'ny faritra Androy Lavanono, tanàna Atsimo Andrefana ato amin'ny distrikan'ny Beloa. Foko Antandroy ny ankamaroan'ny mponin'ato. Raha miala avy any Antananarivo dia tsy latsaky ny 2 andro vao tonga aty Lavanono. Tsy latsaky ny androm-pamantaranandro folo kosa zany raha hiala au Fort Dauphin. Rehefa tonga eto dia loko na endrika hafa tanteraka no miatrika anao raha fahasairanana ara-tsakafo matetika no ahenona ny faritra Androy. Tsy nofy na sary namboarina ny tontolo miatrika antsika izao fa iry ambany iry ny tanànan'ny Lavanono. Vao nanao tsinjo lavitra dia fa nahazo fafin'ny sahady ireto mpanao fanatanjahantena vahiny ireto. Robinson Hilario, Michael Fernandez, Etienne Lot, Mito Montero, Remy Kik, Raphaël Sall. Kitesurf vague no ahafantarana azy ireo maneran-tany noho ny fandrombahana amboara maromaro tamin'ity faninanana ara-panatanjahantena ity. Tany ireo mpamono ankamaroan'ireo. Tsy fifaninanana akory no hatao eto Lavanono fa fialan-tsasatra sy fanazaran-tena. Nanaitra ireto maty hanina fanta-daza maneran-tany amin'ny surf ireto ny toetrandro, ny fanonjan'ny ranomasina, ny hafanana, fitsokan'ny rivotra, ny tora-pasika na ny plazo moa tsy tenen'ny intsony ka tsy niambamba avy hatrany tamin'ny fanomanana fitaovana ireto atlety ireto. Totro ny adinona ny fahafatao eritreriny mihitsy aza ilay lalandavitra sady enjakenjana nandalovan'ny maly. Ny mponiny eto raha teo efa zatra sy tia mandray vahiny amin'ny mahatanàna firiariavan'ny mpizahatany eto Lavanono.
mifanohitra amin'ny mahazatra azy ireo amin'ny andavanandro ny tanteraka ny zava-misy sy fomba fiaina ny eto Lavanono, ny trano fatoriana, ny herinaratra, ny sakafo hatramin'ny trano fidiovana, tsy niteraka olana nefa zany fa fiainam-baovao. I mitora teo moa toa vetivety zany dia nifankahazo sahady tamin'ny mponina eto an-toerana. Ouais, là-bas, il y a un belle vague là-bas. Ça déchire. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va? Salam. Merci. Allez, une petite douche malgache. Et non, faut aller par là, j'ai timide. Raikitra ny chef izay raha teo koa moa no anton-dia ty i mitony nanomboka ny fampisehoana. Nanaram-potokoa ireto matianina, tsy nampoizin'izy ireo raha teo ny hahita toerana toy izao ka dia nanararoatra ny ranomasina sy ny masoandro tato anatin'ny hafanana tsy dia fahita amin'ny matetika. Rest is done somewhere, the sirens are. Sirens are. We arrive in the ruins of nowhere. Smells of gasoline. Test of chemistry. Chemistry. Tsy ny fisitrahana ny serfa tamin'ny ranomasina mahafinaritra teo iny ihany fa nanokam-potoana ny fampikasokasoana tamin'ny mponina eto an-toerana koa ireto atleta matianina avy any ivelany reto. Nisy mihitsy aza ny fotoana nampianarana serfa ny ankizy, fihetsika izay samy nanamarika sy nandona ny andaliny sy ny ankilany. Toerana maromaro azo anaovana surf ny voatsidika teto, lazain'izy ireo fa azo ikarakarana hetsika aza ny ankamaroany. Safe
ankoatsy ny fankafoy izany ny vahiny sy ny mpampiatrano samy monatsiaro afa-po tamin'ny fiainam-baovao ny fampizarana na dia tamin'ny tontolo hafa ny mahazatra aza mipetrahana nandritra ny fotoana fohy. On était tous les jours, tout le temps entourés de tous les enfants du village. Ils sont super curieux, ils sont super enthousiastes, toujours souriants. C'était vraiment incroyable de partager tous ces moments avec eux et de les mettre sur des planches de surf et tout ça. C'était vraiment pour eux, essayer de leur faire ressentir un peu ce que nous on ressentait. C'était sympa. Et peut-être qu'un jour on reviendra, il y aura des surfeurs et des kitesurfers avec un niveau incroyable. Tena tiasa aloha tsy fatantegna fa ty fisay le ohatrandraha soa satria fanama ty misy fivoarana zany ty lavanony mahitavagna raha sanandro. betsaka tokoa ny toerana azo anaovana hetsika na aktivité isarena mpizahatany toy izao eto Madagasikara fa ny fitrandrahana sy fikarakarana tena matianina no andrasana amin'ireo mpandraharaha mba hahazon'ireo mpandalo antoka ny zavatra atao eto amintsika satria dia tombony lehibe amin'ny fampafantarana ny Madagasikara ny ivelany ny fandalovan'ireo olona malaza toy izao eto amintsika. Raikitra ny Nosy Jazz Festival dia ny faharoa amin'ity taona ity, ny faharaiky amby 30 ny volana Martsa ka hatramin'ny faharoa Aprily. Efa vonona avokoa ny zavatra rehetra araka ny nambaran'ny mpikarakara, efa tonga ny artista, efa milamina fandraisana ary azo antoka tanteraka amin'ny filaminana. Nitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika izay indrindra ny tompona andraikitra iray avy amin'ny Nosy Jazz Festival anomezany toky antsika indrindra isika izay azan'ny Nosy mandritra izay fetin'ny Pasika izay. Du 31 mars au 2 avril, prenez la vie par le bon bout. Voyagez avec votre émission Zahatan à destination du Nosy Jazz Festival. Ny Nosy Jazz Festival dia tsy mionona amin'ny resaka mozika ihany fa miezaka hatrany izahay mamelanja ny kolotsaina sy ny zavakanto avy amin'iny faritra avaratra Nosy iny. Dia amin'ny alalan'ny fiaramiasa amin'ilay atao hoe association Ravinala izay mandray anjara mavitrika amin'ny ty Nosy Jazz Festival. Ny zoma izy ireo no dia fa hiaraka amin'ny Nosy Jazz Festival amin'ny alalana fampisehoana ao Amarodoka izay toerana manantantara ho antsika eto Madagasikara satria taony toerana natongavany anisany atongavany ireo sambo arabo voalohany fa izay ao ihany koa misy ny moské voalohany tao Nosy Be, misy an'ireo atao hoe kazandaina reo amin'io kazandaina io zany no isy hetsika ara-javakanto sy ara-kolotsaina zay mame an'izay rehetrarehetra voalazako teo. Ny apitso asabotsy fa raika amby 30 amin'ny volana Marsa kosa dia manome fotoana sahady ho an'ireo mpankafy ny mozika ao amin'ny le bungalow d'Ambonary miaraka amin'ny Solazavakoto sy Yaina Koka le hoe Nosy Jazz Experience. Ny ampitso ny alahady ny Pasika, alahady atoandro misy atao hoe buffet jazz ao amin'ny Nosy Be Hotel Irana amina mpanakanto avy any Italie, Gianni Lenotry sy Nabil Bey miaraka amina mpanakanto anankiroa malagasy, Silo sy Tsanta Randremiajasoa izay mitsoka trompety. Ho avy eo ihany koa ny mpanakanto frantsay atao hoe Lionel Belmondo miaraka amina pianiste anankiray atao hoe Laurent Fickelson. Dia ny tarika malagasy anankiray ihany koa atao hoe Folo Vabany no hitendreo. Ny latsinainy Pasika kosa dia misy fotoana izay omena ao amin'ny ao Madagascar de résidence ary izy io dia ahitana ny ilay mpanakanto malagasy La Latina, ahitana ihany koa
an'ilay mpihira sady sangany anisan'ny tête d'affiche ao anaty festival ity hoe David Links miaraka amina mpitendry piano anankiray kalazalako Pierre Alain Goualch, de misy Jazz Club du CGM Play Blues. Zany rehetrarehetra zany ny ao anatin'ilay programme ny atao hoe festival inona, fa misy festival off maimaim-poana fety lehibe ny alahady amin'ny Pasika zay ho alefa ny TVM mivantana ho atsika zay mpanaraka ny TVM era Madagasikara manomboka amin'ny 6 jour zay le hoe festival off eo amin'ny Cour Duel Arabe malalaka ny Cour Duel nanaovana azy. Ny mamarana festival de any Ambatoloka toerana azo zany hoe mafana sy itobin'ny fety ao Nosbe, de ao amin'ilay atao hoe beach bar mpanakanto vahiny rehetra zay nandray anjara atao festival hiaraka amin'ny mpanakanto avy ao Nosbe sy ny avy eto Antananarivo karazana faradobo. Ny mikasika ny fatongavana ny mariana fa ny festival Nosbe de mikarakara an'ilay atao hoe package zany hoe ny caravane zay miainga ety amin'ny Gare Sorany ny 20 volana Marsa ary azo any Nosbe. Amin'izao tsika amin'ny teny zao de amin'ny laza fatratra izahay fa tsy misy azo ahina ny mikasika ny fandehanana any Nosbe satria efa amintsika ny rano isika de miaraka amin'ny Besat Plus no mitatitra ny festivalier, mitatitra n'ireo mpanakanto, mitatitra ny entana rehetra sy ny staff ho any amin'ity festival Nosbe Jazz Festival andeha amin'ny faharoa amin'ity taona 2024 ity. Satria Pasika ny andro dia tony mazatra ary eraky ny nositsika dia tsy maintsy malina isika mandritry ny ireo 3 andro zay anaovantsika ny lanonana. Misy fiaramiasa akaiky amin'ireo mpitandro ny filaminana na mandritry ny fandehanana eto Antananarivo, viangana eto Antananarivo mandrapatonga ny Nosbe, sy misy ihany koa sécurité civile privé zay miaramiasa amin'ny mpikarakara ny Nosbe Jazz Festival zay ataontsika hoe hiandry manokana an'ireo mpizahan-tany eny amin'ireo torapasika rehetra zay isin'ny itobin'ireo ataontsika hoe festivalier. Ny endrik'le izy zany de misy an'ireny atao hoe plagiste sy maître nageur zay manodidina ary tsy miala lavitra ny ataontsika hoe mpizahan-tany mba hisorohana zay mety oloza rehetra zay mandritry ny fivahinianana. Fa ny eny an-dalana ny karavanna zany de efa misy fiaramiasa matitra akaiky miaraka amin'ireo zandary rehefa eny an-dalana mandroso sy miverina sy ny polisy communale eo Nosbe ary ireo atao hoe sécurité civile privé zay manaraka akaiky n'ireo mpizahan-tany zay ao anatin'ity caravane Nosbe Jazz Festival ity. Mariana moa fa akoatra ma festival zany hoe resaka mozika ny Nosbe Jazz Festival dia misy hetsika zay tsy dira mozika fotsiny zany fa hetsika zay resaka fizahan-tany. Ireo festivalier na ireo zay hiatrika ny festival dia misy karazana activité maromaro zay afaka andraisana anjara, zany hoe afaka mizahan-tany izy, afaka mandeha ao amin'ny alan-javaboary ny Lokobe, afaka manao fanjonona pêche au gros moa zany filaza azy, afaka manao ny activité rehetra zay sy fandraisana amin'ny ranomasina toy ny diving, snorkeling sy ny maro hafa koa. Safidinay le hoe aleo eto Madagasikara ihany no anatanterahana ny vola tantely fa tsy voatery hoe mandeha makany ivelany akory. Tena entanay zany ny mpivady vao toanay tongava mijery aty Nosbe zany eto Nosy tany kely satria tena mahafinaritra be tokoa
maro ny zava-baovao azo jerena eto zany. azadiny fa misy fampitana mivantana zay ataon'ny télévision nationaly ny alahady mipasika manomboka amin'ny 7 alina ary manasantsika mihinan-kavy izay ho any Anosy Be na ny Tsoany ihany koa fa mijanona eto Andrenivohitra anaraka an'io fampitana mivantana io satria ahitanao ny mety ho endrika zany hoe Anosy Be Jazz Festival zay mampifangaro mozika maromaro ny avy eto an-toerana mampifangaro jazz ny endriny mozika zay tsy idiran'ny jazz ihany koa amin'ny alalan'ireo mpanakanto avy ao Anosy Be ary de ambiance tokoa na fety satria pasika ny andro no hitantsika ao. Du 31 mars au 2 avril, prenez la vie par le bon bout. Voyagez avec votre émission Zahatan à destination du Nosy Be Jazz Festival. Dia Anosy Be zany fotoanantsika ao anatin'izay hetsika Anosy Be Jazz Festival zay amin'ny Pâques fa za matahotra isika zay tsy afaka niazo azy fa hoentinay atao anatin'ny fandarana ihany ny akon'izay Anosy Be Jazz Festival zay araka ny nambarany mpikarakara teo ihany koa moa dia izy ho fampitana mivantana n'izay hetsika Anosy Be Jazz Festival zay eto amin'ny télévision malagasy. Iny ihany koa ny namarana fandaharantsika androany isaorana ianao tany atokantrano tany nanaraka ny fandaharana tsy adino ihany koa ny misaotra amin'ny mpiara-miasa dia eo ny orinasa Fanalamanga Yannick Beauté nanao taresin'ny taovolo Majesty Papekanjo ary indrindra ny komity mpikarakara ny Anosy Be Jazz Festival. Dia mametraka ny mandra-pioana ao aminao indray ao amin'ny fandarana manaraka. Veloma tompoko. Des vacances de Pâques à forfait pas cher, c'est en compagnie de Zahatan pendant le Nosy Be Jazz Festival du 31 mars au 2 avril. Fanalamanga, vers une vision plus verte, vous a présenté Zahatan.